izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Mba aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio Alahady fahadimy volana Jolay taona 2022. Alahady fahadimy manaraka ny Trinité, Alahady fandraisana, ary Alahady itondranam-bavaka ny zanakam-pelezana eto amin'ny fiangonantsika. Andiniantsika indray ny lohahevitra vaovao manao hoe manaiky ho iraka ny mpino. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo arak'izany no anarahantsika ny fampompivavahana. Koa mitsangana ry havana, andeha isika hihira ny hira fanentanana amin'ny hazakazaka masina. Dia andeha rahantsika mamaky ny salamo izay efa voalahatra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Misaorana Jehovah ary fanaiko, Jehovah Andriamanitra lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra ny fitafinao. Mitafy mazava tahaka lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny rairay indrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny drivotra. Ary manao ny rivotra hoirana sy ny lehilahy fompanompo. Nanorina ny tany tambony fanondrenana izy mba tsy etsehany mandrakizay dory. Amen. Abitudizari, abitavuta
io mina mivavaka isika mideranao izay ry Andriamanitra rainay io fa lehibe indrindra tokoa ianao mankalazanao izay noho ny fahazavanao izay atolotra ao anay sy ampamirapiratinao aminay satria ianao ilay mazava sady mahazava izao rehetra izao misaotra anao ihany koa izay Andriamanitra fa mitaminao ka afaka manantona anao amin'ny mpifaliana eto anatrehanao ankehitriny ka mifananao masina ne hiasa amin'ny sambatan'olona tsiraray avy ao anatin'izao fampamivavahana iombonana izao azona hery sy tombonay amin'ny finoananao Andriamanitra ny fananao masina ihany koa no hitarika anay amin'ny zavatra rehetra tanterahanay eto ho voninahitra ao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy amen. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy tanora isika izao koa angatahana ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana hihira ny hira izay efa voalahatra. Miaraba ny ankizy sy ny tanora rehetra natratra izao fotoana izao indray andeha hivavaka isika. Jesosy tomponay eo ny fonay tokoa no entinay nideranao ankehitriny amin'ny falianana handre ny teninao sy handray ny hafatra indray. Misaotra anao izahay noho ny amin'izany. Amen. Josoa toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo. Josoa toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo. Izany indray ankizy tanora no soratra masina akatsika afatra amin'ity an'ity. Josoa toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo. Rehefa nahita ianareo dia andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tena maly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay rehetra andrahanao anay dia aleanay. Amen. Izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay rehetra andrahanao anay dia aleanay. Josoa sy ireo zanak'Israely sasany ndraikizy no mifampiresaka eto. I Josoa mantsy no mpitarika azy ireo. Izany hoe Josoa izany no lehibehan'izy ireo. Dia nanome torohevitra, nanome torolalana ho azy ireo Josoa. Dia tao anatin'izany ndraikizy tanora nisy zavatra nampanaoviny Josoa azy ireo sy nandrany Josoa azy ireo. Dia tena nafinaritra mihitsy ny valiteny izay nasehon'ireto olona ireto manao hoe izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay rehetra andrahanao anay dia aleanay. Izany hoe tena feno fankatoavana reto olona reto. Tsy nandaza izay nolazainy Josoa izy ary tsy nanda ihany koa izay nandrany Josoa azy. Fa isika ankizy tanora indraindray rehefa any an-trano any na any am-pianarana any dia
rehefa ampanaovina zavatra na irahana dia be famaliana manda mamaly any dada sy neny na mamaly ny olon-dehibe izay maniraka antsika dia tsy mety manao ilay zavatra ampanaovina antsika fa raha mba manao ihany sika aza dia monimonina monjomonjy tezitezitra mihitsy vao manao ilay zavatra fa anio tsika dia ampianarin' izao soratra masina izao hoe izay rehetra anjidina ao anay dia ataonay ary izay rehetra andrahana ao anay dia alehanay izany hoe ho vonina trano sika anatanteraka izay rehetra mpanaoviny lehibe antsika sy andrahana antsika dia Jesosy Kristy no lehibe antsika voalohany indrindra raha izy tanora dia maniraka antsika izy sady manome andraikitra antsika dia amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny sitrapony dia ankatoavintsika zany izay rehetra andrahan' Jesosy antsika sy atoron' Jesosy antsika dia tahaka izany ihany koa indray aman-drenitsika rehefa maniraka sy mampanao zavatra antsika dia tsy isy intsony zany ankizy tanora mamalivaly na be famaliana mandany torohevitra sy ny zavatra mpanaovindray aman-dreny fa tena ankizy tanora mahay mankatoa tahaka an'ireto vahoaka tao amin'ny Israely reto satria efa nampianarina izany fiainana ny fankatoavana izany dia akatahaka ireto olona reto tsika hanaika izay rehetra andrahana antsika sy andeha amin'izay rehetra andrahana antsika. Andeha averintsika rakizy ilay soratra masina ao amin'ny Josoa toko voalohany 9:40 manao hoe dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe izay rehetra anjidina ao anay dia ataonay ary izay rehetra andrahana ao anay dia alehanay. Amen. Mbola hivavaka isika. Jesosy zokinay misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany izay mampianatra anay hatrany ny amin'ny ankatoavana anao. Misaotra anao izay satria nampianatra anay ianao ka ankehitriny Jesosy izay ankizy tanora dia vonina ankatoa ary anao izay ampanaovinao anay sy andeha amin'izay andrahanao anay dia tafio ny herinao anatanterahana izany. Amen. Tonga eo fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ho amelo izany dia hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa tsaronay ny fitiavanao anay ka manome ny teninao iainanay satria ny teninao no naharianao anay, ny teninao no amonjenao anay. Aoka ho voarainay Andriamanitra ny teninao izay teny velona nentinao nahary izao tontolo izao. Aoka ary fanahy masina no ampiteny mpanomponao izay amaky sy hitory ny teninao. Aoka ho voarain'ny fiangonana anio ny sitraponao izay tianao ivelomanay indray. Aoka namafiorina ny fononay izany fandrenesana ny teninao izany. Hiditra ao am-ponay ny teninao ka hanovanay tokoa ary hahatonganay iaina mifanaraka amin'izay ambarany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka amaky sy haino teny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Josoa
Josoa toko voalohany 12 ka hatrany 17. Rehefa hita dia ovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia nilazany Josoa hoe tsarovo ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompony Jehovah anareo hoe Jehovah Andriamanitrareo manome fitsaharana ho anareo ary omeny ho anareo izao tany izao. Ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiomponareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ety andafy ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia sahy ho voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahinareo hanampy azy mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo ka mba holovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitrareo azy dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy dia ilay omeny Mosesy mpanompony Jehovah anareo ety andafy atsinanan'ny Jordana. Dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe izay rehetra nydidinao anay dia ataonay ary izay rehetra nyrahanao anay dia alehanay. Araka ny ihainoanay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no ihainoanay anao koa. Ombanao anie Jehovah Andriamanitrao tahaka nombany an'i Mosesy. Izay rehetra mandany didinao ka tsy mihaino ny teninao amin'izay rehetra nydinao azy dia atao maty, koa mahereza sy mahatanjah ianao. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka any Jaona toko voalohany 5:30 ka hatramin'ny 2:20. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily 2 ho an'ny Koritianina 2 toko 5:20 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. No nampitson'iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianiny 2 lahy. Ary nijery an'i Jesoa nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra 2 lahy ireo rehefa nandray azy ny teny dia nanaraka an'i Jesoa. Ary Jesoa nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo? Ary hoy izy 2 lahy taminy, Raby, izay atao hoe rahadika, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Andrea rahalahiny Simona Petera no anankiray tamin'izy 2 lahy, izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an'i Jesoa. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesoa izy. Ary no nijery azy Jesoa dia hoy izy, ianao ny Simona, zanak' Jaona, ianao no atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Enina dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika. Ankehitriny dia tsy fantatsika arak'izay zany intsony izy. Koa raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompompona fampihavanana. Dia hoy izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahatsoany, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay tao amin'Andriamanitra, mampangataka anay ianareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra
ao aminy kosa isika. Amen. Ray maso no manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika iravana tonga amin'izao volana Jolay, volana fahafito amin'ny taona 2024 izao, ary misaotra an'Andriamanitra koa ny amin'izay azontsika lohahevitra vaovao indray enti miaina iorenana araka ny voalaza hoe manaiky ho iraka ny mpino. Manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsiraray avy ary indrindra, manona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika zanaka ny fiangonana ampielezana izay tonga amin'ity fotoana nanasanantsika ity. Josoa toko voalohany 12 hatramin'ny 17. Ny Jaona toko voalohany 5 hatramin'ny 12. Ny Korintianina 2 toko 5, ny 9 hatramin'ny 1. Ireo perikopa novakina amin'ny sesy tamintsika izay isaoran'ireo solotenan'ny zanak'ampelezana nitondra izany tamintsika, ireo no indray anorenana ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Manaiky ho iraka ny mpino. Engane ny fanahy masina hitarika atsika mba hampiorina atsika bebe koa amin'ny finoana ary hatakarahantsika ny hoe manina moa isika no tongeto anaiky ny iraka ny Tompo isika. Raha miteny hoe iraka ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny testamenta taloha, dia Andriamanitra no manapa-kevitra ka miantso olona manokana na maniraka ny anjeliny ahatanteraka izay tiany hampanaovana an'ireny irak'ireny amin'ny vahoakany. I Mosesy ohatra, rehefa alatsaka ankaterena ny zanak'Israely tany Egypta, ao amin'ny Exodosy toko 7, dia hoy izy manao hoe avy ankehitriny ianao irahako. Isaia ohatra, dia nantsoan'Andriamanitra manokana ka nitenenany manao hoe iza no irahako, iza no andeha ho irakay. Dia hoy izao Isaia no mamaly, inty aho irao aho. Ny Isaia toko 9. Ao amin'ny testamenta vaovao kosa indray, raha tononina ny hoe iraka, velabelarany amin'izany dia Jesosy Kristy no maniraka. Ny fiangonana no irahana, nanomboka tamin'ny apôstôly hamakamy ny fiangonana manontolo. Ny tantarany fiantsona ny apôstôly, ny filazana ao amin'ny Petera voalohany toko 2 manao hoe ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka ampisorona, olona lanian'Andriamanitra ho an'ny teniny mba ilazanareo, ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Maniraka
ny apôstôly izay solotena ny fiangonana tamin'ny voalohany Jesosy Kristy maniraka ny fiangonana ho amin'izao tontolo izao i Jesosy Kristy izay ombonan'izany fampianarana momba ny atao hoe iraka izany ao amin'ny baiboly na ny testameta taloha nambara teo na ny testameta vaovao dia ny hoe ny iraka dia manao arak'izay nampanaovy ny mpaniraka azy tsy hoe ny rano ry Mosesy ry Isaia ny apôstôly sy ny fiangonana tamin'ny fotoanany dia nanao izay tiany atao nandeha ka nandeha fa ny tiana atao ihany ny atao fa ny iraka dia manao arak'izay lazainy ny mpaniraka. Ireo perikopatelo ireo mbola ilazana amintsika hoe manaiky ho iraka ny mpino. Ao amin'ny Josoa toko voalohany andininy 2:20 hatramin'ny 7:20 dia tsy hoahantsika ny andininy 4:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay rehetra nirahanao anay dia aleanay. Tsara ihany ny manamarika mba azotsika ny hevitry ny soratra masina fa izao tantara atao amin'ny perikopa Josoa toko voalohany andininy 2:20 hatramin'ny 7:20 izao dia miorina indrindra amin'ny tantara voalaza ao amin'ny nomery toko 2:30. Inona moa izany? Ity resadresaka atao amin'ny perikopantsika ity dia resaka ny fanaovan'i Josoa tamin'ny Robenita, ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase araka ny voalaza eo amin'ny andininy 2:20. Ampahany amin'ny zanak'Israely fa tsy izy manontolo. Ao amin'ny nomery toko 2:30 dia izao ny tantaran'ireo foko anankiroa sy tapan'ireo Robenita, Gadita, any antsasaky ny fireneny Manase. Mpiompy izy ireo ary tena nambinina tamin'ny asa fiompiana izay nataony. Rehefa niroborobo ny asa fiompiana dia nitarafy ny avilavitra ny tany Kanana izay teny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Nanatona moramora Mosesy izy ka nanao hoe ry Mosesy tena miroborobo be ny asa fiompiana ataonay ka mba mangataka re zahay hiditra mialohany amin'ny tany Kanana dia mba hanitatra an'ity fandrarana ity ny asa fiompiana. Ay hoe Mosesy tsy maninona ary fa izao ny fanarantsika rehefa hiady ny zanak'Israely rehetra izany hoe ny foko 2:20 na efa tafiditra any amin'ny tany Kanana azy ianareo dia tsy maintsy mbola miara-miady amin'ny Israely manontolo. Raikitra ho ny Robenita, ny Gadita, ny antsasaky ny fireneny Manase. Tanterahanay izany. Ao amin'ny Deuteronomia toko 7 andininy 7:20 hatramin'ny 20 dia mafisy ny Mosesy izany fanarahana izany hoe rehefa tonga any Siona sy Oga nareo fa izay ilay tanàna tiany nidirana anaovan'ny fiompiana dia ka raikitra ny ady andrombahana ny Kanana dia izao ajanony any ny biby fiompinareo ny vady aman-janakareo fa ny lehilahy mahery rehetra kosa aminareo dia ifanotrona amin'ny zanak'Israely rehetra amin'ny ady. Io la iambara eto amin'ny andininy 7:20 amin'ny perikopantsika manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo tsarovo ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompony Jehovanareo. Jehovah Andriamanitrareo manome fitsarana ho anareo ary omena ho anareo izao tany izao. Vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo etỳ andavin'ny Jordana fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalanareo anampy azy. Irotsaka keny am-bavahady ireo Robenita, Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase. Ny andininy 4:20 ry havana raha ompana aloha hevitra ny perikopana hoe manaiky ho iraka ny Tompo dia azo ilazana hoe manaiky ho iraka ny mpino. Manaiky ho iraka ny mpino
manaiky ho iraka tsy misy fepetra, manaiky ho iraka tsy misy fetra, manaiky ho iraka tsy misy fitiavan-tena. Tsy misy fepetra satria hoy ny Robenisa Tsingadita ary ny Antsasaka Firenena Manase manao hoe izay rehetra andidiana ao anay dia ataonay, alehanay izay anirana ao anay. Tsy misy hoe rehefa kaikaiky izay dia andeha, na rehefa moramora ny ady voalasy izao, tsia fa manaiky ny andidiana rehetra. Tsy misy fepetra, tsy misy fetra, tsy hoe atreto ihanka, izay ihany ny vitanay, fa aok'izay. Zay ary mba efa naharesina natafiditra kely anareo hatreto amin'ity tany ity. Fa ny anankiray koa dia hoe tsy misy fitiavan-tena. Araka ny tantara ao amin'ny Nomeritoko 2:30 sy ny fifanarana tamin'i Mosesy dia ny hoe raha tafita ianareo any ampitany Jordana, azadonoana ny mpiray tanindrazana aminareo. Ary eo no ankanaisantsika amin'ity andro manokana anasana ny zanaka ampelezana ity. Ianareo ry havana no toy ny Robenita, Gadita, antsasaky ny fireneny Manase, nambinina teto amin'ity fiangonana ity, ary lasa ny ampita na any amin'ny fiangonankafa na any amin'ny faritany mila ravinahitra hatrany ampitan-dranomasina. Azadonoana miara-miady amin'ny mpiray tanindrazana amin'ny zanak'Israely, irahana ho amin'izany isika. Fa izao koa ho an'ny fiangonana manontolo, raha efa ao anatin'ny famonjena isika, izany hoe tafiditra amin'ny tany Kanana sary ny mandrakizay, azadonoana ireo mbola tsy voavonjy, irahana ho amin'izany isika. Tsy hoe izay ifanarahanareo sy Jesosy, fa zay efa nahazo famonjena, na zay efa nahazo devant, tsia. Fa tonga eto ianao dia andray iraka indray, hihevitra ny mbola tsy voavonjy. Tonga eto ianao hanampy ny zanak'Israely mbola te hiampita ny Jordana. Ny fanontaniana ry havana dia ny hoe ianao ve raha tonga eto mbola manana fepetra apetraka amin'ny tompo vao andeha anaiky ho iraka? Ianao ve raha tonga eto dia mbola manana eritreritra ny hoe inona ny tambiny vao andeha? Ianao ve tonga eto vonina andray fitahiana sa vonina andray iraka? Ohatrany hoe tsisy amin'izy roa angamba ny valiteny kozy ny sasany, ka le atongavako eto ary tsy fantatro akory. Natsona dia natsona. Fa mila fantarina ry havana, itony toerany tony marina andraisam-pitahiana, tsisy izay tsy nomeny isika. Fa andraisana iraka indrindra koa, miala eto isika raha tolotra ny tsodrano dia iraka ny dikan'izay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha saina andray ny iraka avy amin'ny tompo isika dia ho raisitsika antsaka ny sy andavana izany. Tahaka ny tenenan'ny firenena anankitelo tamin'i Josoa, izay rehetra andidinao dia ataonay, izay rehetra nirahanao anay dia alehanay. Ao amin'ny Jaona 1:5-30 hatramin'ny 2:20. Tantara rafitinina Jaona mpanao batisa dia manondro an Jesosy manao hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Nisy roa lahy mpanaradia azy tao anatin'izany Andrea, no ny teny hoe aiza eo? Dia nanaraka izy. Dia hoy Jesosy, iny tadiavinareo e? Aiza ianao mipetraka e? Andao raha te hahita. Dia hoe no ny hita dia voalaza hoe ny toetra tao izy tokony ho tamin'ny ora 10 izay fotoan'izay. Tena voalaza mazava mihitsy ny atsipirian'ny tantara manodidina nyity Jaona 1:5-30 hatramin'ny 2:20 ity momba ny Andrea sy
petera ralany. Inona ary no azo ampitana amintsika ny hevitra hoe manaiky ho iraka ny tompo. Ato amin'ity perikopa ity dia tsy misy filazana mivantana hoe ny rahaniza na ny rahaniza i Andrea ho any amin'ny Simona ralany ka hitondra azy eo amin'ny tompo. Ndiny 2:7 dia izao ny andinin-tsoratra masina amin'ny anaran'i Jesoa. Nitondra azy ho any amin'ny Jesoa i Andrea. Nitondra ny Simona ho any amin'ny Jesoa Andrea. Naniraka ny tenany. Tsy misy filazana mazava hoe ny rahan'i Jesoa izy nda natadiavy ny dralanao. Fa rehefa nahita an'i Jesoa izy niara-mipetraka tamin'i Jesoa dia tsy tafandromandry fa ndeha ho any amin'ny rahalahy ary hitondra azy ho eo amin'ny Jesoa. Ry havana malala, ny olona tena ny fanena tamin'ny tompo, nahita ny tompo tao amin'izay toerana nisy azy, ohatra hoe niditra fiangonana anankiray ianao ka taony nandretory-teny, nahiratra ny masom-panahinao nahita ny tompo, ny olona toy izany dia tonga maniraka ny tenany, hitady ny rahalany mba hoentina eo amin'ny tompoko. Amin'izao fisian'ny karazana fitaovan-tserasera mandroso dia mandroso izao ry havana, dia mora ny mizara vaovao, mampatahotra, mampalahelo, vaovao ara-politika, ara-piarahamonina, mora ny mizara sary. Tsy azahoana n'inona hoe lafa tonga tseky mahita daholo ny rehetrarehetra, miandry commentaire sisa. Dia izao tato ato dia misy an'ilay hoe fitadiavana zaza na tanora eny ray aman-dreny very azy. Dia inona hitantsika ery ambony ery? Partageo max. Zay moa ilay araka ny ahitantsika azy ny ilazako azy. Vetivety koa dia hitanao hoe misy fizarana efanjatonjatony. Vetivety. Ary misy zavatra tena mahagaga mihitsy koa aza hoe tony ve dia misy partage be dia be. Fanontaniana ho antsika kristianina dia ny hoe ianao ve tena mihazakazaka mizara amin'ny rahalahinao ny fahatsaran'ny fiainana nahitan'i Jesoa tahaka ny Andrea. Fiangonana ry havana tsy nantsona anangana vondron'olona anaraka olona, fa nantsona hitondra olona anatona ny Jesoa Kristy. Izany no iraka ampanaovina antsika. Raisy ny olona, tairo ny olona mba hanatona an'i Kristy. Ento tahaka nitondrany Andrea any Simona rahalany eo amin'ny Jesoa ny olona akaiky anao. Raha nantsony sika fiangonana hoe ndao tairo ny raitapo amintsika na ny havantsika anao zanaka ampelezana dia misaotra ny tompo. Tena misy mpiara-mivavaka hoe io fa ny tairo ny rahavaviny, io fa ny tairo ny raitapo amin'ny ray aman-dreniny, io fa ny kofokofoany ny tatsy sy ny taroa. Fa misy amintsika mbola hoe angamo misy an'izany tonga teto aregnanao niditra hoe zanaka ampelezana izy akory eo mamaky tenin'ireo. Fa ity izao natoko voalohany ity ry havana, rehefa nahita ny tompo i Andrea dia nitady ny rahalahiny ka nitondra azy teo amin'ny Jesoa. Ho antsika reny fiangonana, tanterao zany iraka izany, tsy ho an'ny zanantsika ampelezana ihany, fa nireo ampielezana indrindra mbola tsy nifanena tamin'i Jesoa. Iraka lehibe ampanaovina antsika izany ry havana. Ao amin'ny Korintiana 2:5, 9:40 hatramin'ny 2:20, perikopa misy ny tsenjery mofinaina amin'ity volana Jolay ity. Tsenjery moa dia ilay manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo, tonga vaovao ireo. Fa ny 9:20 ry havana no raisitsika, milaza manao hoe ny anaran'i Jesoa iraka solon'i Kristy izahay.
tsy hoe miteny momba ny Kristy fotsiny fa misolo tena any Kristy. Zany hoe ny olona mijery ny fiainantsika kristianina, ny olona mahita antsika pino dia tsy maintsy ahataratra any Kristy eo amintsika, ny amin'izay lazaintsika, ny amin'izay asa ataontsika. Indraindray isika kristianina dia fatrapiteny, fatrapitory ny filazantsara, fa ny fiainantsika dia manimba ny filazantsara. Ny tory-teny, fa ny fiainana kao. Mila mieritreritsika fiangonana ry havana. Tena maneho an'i Kristy ve ny fiainantsika. Iraka solon'i Kristy izay. Ny kristianina, ny mpino, mpanaradian'i Kristy dia mampiraizotra ny fiainana manontolo amin'i Kristy. Hitantaratra eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao ve ny momba an'i Kristy. Ety am-pamaranana ry havana. Ny mpino manaiky ho iraka araka ny Josoa toko voalohany dia manaiky ary manaraka ny baiko ny mpaniraka, tsy misy fepetra, tsy misy fetra ary tsy mitady tombony, tsisy fitiavan-tena. Araka ny Jaona toko voalohany, ny mpino nifanena tamin'ny tompo marina ka nahita sy niara nitoetra aminy tao amin'izay toerana nitoerany dia mitondra olona ho an'i Jesosy koa. Ary ny fahatelo, ny mpino manaiky ho iraka dia manaiky ho iraka misolo tena ny Kristy ety amin'izao tontolo izao. Ka ny fiainana andavanandro, ny fiainana amin'ny fanompoana aty am-piangonana dia samy hatarafana ny amin'ny Kristy avokoa. Kristy no iraka lehibe indrindra ary ifantohan'ny fiangonana raha voizin'izao loha hevitra izao. Tompo dia miteny manao hoe tahaka ny nanirahana ray aho no anirahako anareo koa. Jaona toko 2:1-2. Fiangonana iraka ho amin'ny fampihavanana hoy Paoly apôstôly. Fanontaniana, vonina andray fitahina ianao sa vonina andray iraka? Le tsy manahirana ny tiako, le ho tahina fa tsy nirahana. Vonina anaiky ho iraka sika ry havana. Ny mpino dia tsy hoe voavonjy ho any an-danitra fotsiny, fa voavonjy handray iraka, hitory filazantsara eto an-tany aloha. Tsy ho any an-danitra fotsiny, satria voavonjy, eny, tsy mamitaka an'izany, antsika amin'izany ny tompo, fa mialo izandra mbola eto isika, voavonjy ka irahana, hitory filazantsara eto an-tany. Engany andray ny iraka izay ampanaovan'ny tompo antsika isika, ary araka ny voalazan'ny fireneny Israely, Robenita, Gadita, ny atsasaka fireneny Manase, izay rehetra andidiny ny tompo antsika dia ataontsika, ary izay rehetra anirahana antsika dia andehanantsika. Amen. Izany ry havana no sitrapon'Andriamanitra izay tia ny arahantsika sy iainantsika ary ivelomantsika. Isika rehetra kosa iara-nonana hoe sambatra maintsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, samatra sy mitandrina teo ny vaviny ka mitady azy amin'ny foniny rehetra. Amen. Hivavaka isika. Nahariarinao taminay Andriamanitro ny sitraponao, ary ireny rehetra ireny dia nodikanay avokoa. Irahinao izahay fa ny fetra sy ny fepetra avy hatrany no ambaranay, ary ny tombontsoanay no katsahanay. Tsy vitanay akory Andriamanitro ny mitady ny namanay sy mitaona azy ireny hanantona anao. Nambaranao taminay ihany koa, fa solo tenanao izahay. Kanefa tsy hita taratra amin'ny fiainanay akory ny toetranao Jesosy Kristy, fa izahay indray aza no toa hanarina sy tezaina manoloana ireo manodidina anay.
efa nanota teo anatrehanao izay Andriamanitro niodina taminao ko ankehitriny manantona anao amin'ny fanetreteny izay mifona sy mivalo aminao. Atsory aminay Andriamanitro ny tanam-pitiavanao hanarina sy ampitraka anay fa fantatra ihany fa mpamindra fo sy mpamela heloka ianao. Koa noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovanay izany fifonana izany ary angatahanay ny famelan-keloka avy aminao. Amen. Nareo izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra mitsangana handray ny teny soa mahafaly ho famelana ny helokareo. Hoy ny Tompo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandray ny teniko ka mino izay maniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohena fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Koa voavelany helokareo noho ny anarany masina mideran'ny Tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay sainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Fanekepinoana laharana voalohany havana no andehana mbarantsika ny finoantsika ao anatrehan'Andriamanitra manao hoe: mino an'Andriamanitra Raisoto mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateriko merifitsy nijalona na Ponto Pilato nombony tamin'ny fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra any an-danitra mipetraka fanan'Andriamanitra avainy viny tsara vela sy maty mino fanahy masina fiangonana masina soapolosao fiombon'olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa miantso anay ianao ary maniraka anay. Maneho ny fahavonona anay izay ankehitriny rehefa nandre ny teninao sy ny sitraponao Andriamanitra. Fa anao arak'izay
lazainao Andriamanitra mpaniraka anay. Tsy ametraka fepetra ary tsy tady tombontsoa ny amin'izay rehetra andranao anay. Vonina ihany koa izay Andriamanitra handeha hizara amin'ny hafa mba hahatonga azy ireny ho olonao Jesoa. Ary hevitra izay rehetra mbola tsy voafonjy. Ary indrindra Tompo, hanaiko solo-tenanao Jesosy Kristy izahay, ka haneho ny fiainanay fa manana anao Jesosy Kristy, ary anao Jesosy Kristy no mitoetra ty anatinay. Izany Andriamanitra no fahavononam-panahy entinay eo anatrehanao. Ka tafio ny herinao izahay tsiraray avy izao, ombay ny fananao masina mba hatanterahana izany. Entinay eto anatrehanao ankehitriny Andriamanitra, ny asanao dia ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ny alalan'ny tafika masina izay ho tanterahan'ny fiangonana eto amin'izao misy anay izao. Hanainga raha-pitso ireo mpiantafika izay efa nirahanao. Ary ianao koa Tompony efa naniraka fa tsy maintsy ho toriana ny filazantsara, ary ny firenena rehetra tsy maintsy andre ny teninao izay voatonga ny farany. Fa ny filazantsaranao ihany koa Andriamanitra no hery aminjena izay rehetra mino. Koa momba ireo mpanomponao izay hirotsaka tsehatra amin'ny fanatanterahana izany asanao izany. Aoka ianao no hery soampinga ho azy ireny. Raha makivaky lalandavitra izy ireo, dia ianao no hitari-dalana, ianao no elo lalana, ary ho ary sy hampingan'izy ireny. Andriamanitra rainay eo, ianao no hantanteraka sy halavorary ny dian'izy ireny. Fa jereo amin'indrafonao ihany koa Andriamanitra ity firenena ity, mba handresy haino hatrany ny sitraponao Andriamanitra amin'izao toetra raha izay lalovana izao, mba hayantoraka sy hankohaka aminao na ampitondrana ny vahoaka entina. Fa tsinjovinao ihany koa Andriamanitra ireo zanakao, ireo zandrinao izay hiatrika ny fanadinana PPC amin'ny herinandro avy io. Fa ianao no manome fahendrena, ary avy amin'ny vavanao no hiaviany fahalalana sy ny fahazavantsaina. Ianao Andriamanitra no angatahanay hanazava ny sain'izy ireny, hanome fitoniana azy, ka hanolotsaina sy hitarika azy amin'izay efa nampianarina azy sy ny anarany. Ary indrindra Tompo, omeo azy ireo ny fo mahatoky anao Andriamanitra, mba tsy herikerika foana, mba tsy tebiteby foana, fa hibanjina anao, ilay tompony fahalalana sy tompony fahaizana. Entina eto anatrehanao ihany koa Andriamanitra ny taranaka rehetra eto amin'izao fiangonana izao, ny zanaka pelezana manontolo tsy hankanavaka, fa efa nofidianao izy ireny. Taranaka voafidy ao aminao, dia ianao ilay niantso sy mifidy azy ireny no ampamirapiratra ny fahazavanao, ka hananan'izy ireny finoana velona, finoana matotra, hanompo anao Andriamanitra, hijery mandrakariva sy hibanjina anao Andriamanitra, hanao ny sitraponao, ary indrindra hanao ny asanao Andriamanitra ihany koa. Ianao no omba sy tany tsiraray avy na ny kristianina izay miangona eto isaky ny alahady, na ireo zanaka pelezana izay any amin'ny toerana misy azy tsiraray avy Andriamanitra. Hita azy amin'ny fitahim-panahy ianao, ka hanambina azy amin'izay rehetra asany tanterahany, hanolotsaina, hampitombo ny traikefa nanan'izy ireny, ary indrindra hitari-dalana amin'izay rehetra alehany sy ataony. Dia misaotra anao izay Andriamanitra fa afaka maneho ny fangatahanay eto anatrehanao. Ho fiombonanay dia rahanay manona ilay vavaka efa nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tanjaka ny an-danitra.
meo any aninana saza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelany sy meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Sotra ny mpitantsolatra ny fiangonana nitondra ny tsara mifantatra mahakasika ny asantsika fiangonana riavana. Voalohany avy amin'ny voamera sosialy. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa ireo tetikasa mikasika ny fizarana akanjo na fitafiana ary ankoatran'izay niarahana tamin'ny mpiara-mivavaka eto amintsika dia nisy koa ny fanolorana fitafiana ho an'ny mpiomana ho mpitandrina ao Ambatorakanga. 20 mianadahy izy ireo no handray ny fanirana amin'ity volana Jolay ity. Ny 5 tamin'ireo no tonga naka na nandray ny fanomezana akanjo tamin'ny talata lasa teo. Mankasitraka antsika ry havana satria tamin'ity taona ity dia voamarika ny voamera sosialy fa tena maro be isika no namaly ny antso nanolotra fitafiana hatramin'ny kiraro. 700 ny fitafiana noraisin'ireo mpiomana ho mpitandrina ary kiraro 570 amin'ny dia tsororo zany fa tsy hoe kiraro be aminahy dia misaotra ny tompo ry havana. Ny voamera koa dia mampita fisaorana sy fankasirana antsika rehetra satria hita miamtombo ny fahavitriantsika amin'ireo asa sosialy hitarian'ny voamera antsika eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara ireo tafika masina efa vita na ny teto amin'ny faritry ny fiangonana na ny tany marivotry fiangonana miara-mandroso hotohizana any amin'ny FJK Mamahabo Sondaparitany larana 7 Ambovombe Kristy Ranovelona any amin'ny faritra Atsimo. Dia isaorana antsika koa ny famalitsika ny antso amin'ny fanohanana izany tafika masina izany. No ny vavaka nataontsika fiangonana dia voavahany olana amin'ny fitaterana dia somary sarotra azy. Zanaky ny fiangonana no iara-iasantsika hitondra hatreo Iosy ary eo Iosy indray vao misy fiara hitatitra hatrany Mahabo, lalana 700 kilometatra zany. Ny mampisaotra an'Andriamanitra koa rehefa nantsona ny mpisoratra anarana dia niotra noho izay nilainy zany. Ary nisy anankiray aza efa tratran'ilay hoe niotra ny fisoratana anarana, niotra misoratra anarana dia hoy izy hoe eny fa handeha fa hitondra moto. Tsy ampetreritra antsika ve zany ry havana? Ny tanjony dia hoe handeha izy, tsy misy fepetra, tsy misy fetra ary tsy misy filana tombony. Ary toraka izany koa no nivavaka nataontsika ry havana izay isaorana antsika na dia tena sarotra azy ny nitady mpitsabo hiara-iasa amin'izao tetikasa tafika masina izao. Nisy ny zanaky ny fiangonana nolotena tamin'ny farany fatratry ny tsy fahasalamana indray izy dia voatery nitady mpitsabo hiara-iasa ny fiangonana ka isaorana ny tompo fa mpitsabo avy amin'ny FJK Mambomamory no hiara-iasa amintsika amin'izao tafika masina izao. Tena andro vitsy no nanekeny ary nikarakarany ny fahafahany tsy miasa fa izy tena mbola perinasa. Izany no hoe ilay zanak'ondry mifatotra sitraka ny tompo mba hamita ny iraka izay tiany hampanaovana ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra no mivavaka nataontsika araka izany ry havana. Fa misaotra an'Andriamanitra koa no ny fanohanana nataony maro amintsika ho an'ny asa tafika masina. Tsy ity tafika masina makany Mahabo ity ihany fa ny tafika masina nanaovana ny fiantsona sy mbola anaovana ny fiantsona. Mitombo ny faharesen-darintsika na tsy mbola ny rehetra aza ny tonga amin'izany ka dia mankasitraka ry havana. Mbola manentana antsika amin'ireo tafika masina anankitelo sisa tavela, Beravina fiangonana miara-mandroso, Etsitosy, Ivoanjo fiangonana nangataka fiara-miasa tamintsika tao anatin'ny Sondaparitany noho ny fivavahana silamo tena manenika manodidina azy ireo eo amin'ny faritra nosialy eo zany. Ary ny any amin'ny faritra tsy afahiny
izay mangataka fiara-miasantsika koa indrindra ao amin'ny tafika masina momba ny fitsaboana. Ireo dia mbola alefa tsikelikely eto amintsika mba hifanomezan-tanana sy hifampahirezana indrindra ilana olona anaiky ho iraky ny toa. Fa ankoatran'izay ry havana, ny synodam-paritany dia mampita fanentanana amintsika. Ny voalohany dia mba hitondrantsika mambavaka ireo fiangonana ato amin'ny synodam-paritany satria maro amin'izy ireo no tratry ny fandrobana tatoato. Mampitandrina antsika koa sy miantso antsika ho malina araka izany ny amin'ny faritry ny fiangonana izay adididitsika. Ny faharoa, manao antsoavo ho ny atongavantsika amin'ny fanokanana ny fiangonana ny kely vao izay tsangam-bato ny 20 taona sy 25 taona ny synodam-paritany, ary eo ampanomanana indrindra ny W izay any 600 mbola ezaka tsy maintsy tratrarina ato anatin'ity herinandro ity. Isika efa mandeha ny asa ho ny ray aman-dreny président synodaly, fa ny enti-manana dia mbola voriana tsikelikely avy amintsika. Tsy misy hoe mpianakavy finoana amin'ny tangorona ao amin'ny ivotoeranao dia mivavaka isan-kalady, fa isika ty amin'ny isam-pitandremana no mandrafitra ny synodam-paritany. Koa maly ny antso ny synodam-paritany isika ezakezaka arak'izay mety ho vitantsika atao anatin'ity herinandro ity. Raha misy faharesendahatra ao ny amin'izany ataovy ampitiavana dia atero ao amin'ny sekretera-pandrarà andraisana rosia hatrany hatrany. Ezaka vola enti-manana ny W any kely vao. Ny fitokanana dia ny alatsinainy 17 Jolay ho avy izao, izay mbola ho atrehanareo solotenantsika anao ny tafika masina any Mahabo. Avy any Mahabo izay lady 12 Jolay dia miaraka amin'ny synodam-paritany latsinainy 17 Jolay ao kely vao. Ny farandriavana dia misaotra ny tompo isika fa raha ny tratra aoriana tamin'ny androany dia efatra tato daholo zareo nipetraka. Fa mbola nisy tratra aoriana kely koa zanakam-pereza niditra vetsy. Fa nampitsika dia ny hoe tsy hisy ho diso fidirana intsony isika. Tsy ahagaga ve reo efa miditra amin'ny folo mbola diso fidirana ihany? Fa na miditra amin'ny enina sasany koa azy dia mikendry antsika dia ny hoe tsy hisy ho diso fidirana intsony. Ny atao hoe diso fidirana dia ny tratra ny varavarana mihidy. So dia konina tena masika velona. Rehefa mihidy ny varavarana manomboka izay ny fanompo-pivavahana. Dia hiezaka isika hatratra ny ora izay hanomboana ary hiara-mamarana raha teo koa izany fitaizana apetraka eto amintsika ry havana. Ny fanafan'izay dia ny hoe samy mivavaka isika ka mifona satria mbola misy tratra aoriana ihany, ary mangataka mba tsy ho isan'izay diso fidirana mihitsy ny tsirairay. Izay ary havana ny tsara ho fantatra sy ny fanampiny amin'ny fanentanana sy fisaorana. Hoy ny soratra masina izay manatsofina aokizien izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Madiva ifaran'izao fampovavahan'izao ry havana dia ankasitraka manokana anareo zanakam-perena izay tazana nandritra ny fanaterana ny fanatitra tao tonga soa teto amin'ity fiaraha-mivavaka ity. Mialoha ny tsangana ny be sy ny maro hitsangana mivavaka fanolorana, manasa anareo zanakam-perezana aloha hitsangana isaorana ho fantary ny fiangonana. Tonga soa nareo ry havana, niazakazaka niezakezaka ny barao sy ny mpitandrana mivady namangy anareo, nandray anay tamin'ny fitiavana ianareo. Nisy koa no tsy tonga anay tamin'ny famangina izay elana tsiny no ny antony efa nampahafantananareo. Ary nisy ny nanaiko hoe aleo nanay fitaina antso-tariby fotsiny dia ho avy izay zava-dehibe. Nampahafantanantsika tany amin'ny famangina sy ny fotoana fanentanana rehetra fa hoy ny soratra masina hoe raha manadino anao ary Jerosalema aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Manana ny Jerosalema nareo ianareo, tsy adinonareo iny, manompo ianareo any amin'ny fiangonana, misy ianareo maro aminareo reo noloolona barao ny fiangonana any amin'ny fiangonana misy ianareo ankehitriny, fa tsy nanadino ity fiangonana malalantsika ity ianareo. Any Jerosalema, aty koa Jerosalema. Ataovy izay ho afakareo any am-pelezana any, fa azatonina koa
ny manao izay ho vita aty amin'izao a fiangonana ny aviana izao ry havana. Misaotra amin'ny fahatongavana ny tompo amaly fity ary ampitombo hery atsika zanakapelezana. Raisa mifahatokina ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny rahanareo mankalazan'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay ny antso anareo, izy no hanefa izany. Mandihana, maneke ho iraky ny tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.